Daniel toko faheno manomboka ny andininy fa 1:10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny fantatry Daniel fa efa vao hisy soniny dity dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankelin'ny tranony ambony manandrifany Jerosalema dia nivo. Koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia somaritaka nivory ireo lehilahy ireo ka nahita ny Daniel mangataka sy mifona eo anatrehan'Andriamanitra. Dia nanatona izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'ilay lalàn'ny mpanjaka ka nanao hoe: moa tsy misy lalàna nasianao soniva fa nazovo no anao fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'olona ato anatin'ny 30 andro afa-tsy aminao ihany. Ny mpanjaka dia atsika eo andavakin'io. Ny mpanjaka namaly ka nanao hoe marina zany, diaraka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovana. Dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: ilay Daniel isan'ny babo avy amin'ny taranaka Joda dia tsy manaiky anao na ny lalàna izay nasainao, izay nasianao soni, fa manao fangatahana intelo isan'andro izy. Dia tezitra indrindra ny mpanjaka raha nare izany teny izany, nefa matiny ihany izy ka anafaka ny Daniel, ka nanao izay tratry ny heviny amonjy azy mandra-piletiky ny masoandro. Dia somaritaka ny vory ho an'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: aoka ho fantatrao ry mpanjaka fa izao no lazay ny lalàn'ny Mediana sy Persiana, ny lalàna sy ny didy izay efa navoaky ny mpanjaka dia tsy azo ovana. Dia nandidy ny mpanjaka ary nentiny Daniel ka natsipy tao andavaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe: Andriamanitra ao izay tomponao mandrakarivany amonjy anao. Ary nisy vato natapina ny vavalavaka, ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanombokasiany sy tamin'ny fanombokasian'ny Andriaday mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniel. Dia loto tany an-day ny mpanjaka ary tsy nitendry anina mandritry ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany, ary tsy nahita toromaso izy. Dia nifomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana hoany amin'ny lavaky ny liona. Ary no tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso an'i Daniel tamin'ny feo malahelo. Eny niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniel hoe: ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona. Fa namaly ny mpanjaka Daniel hoe: ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anenao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona, tsy andratra ahy satria fahamarinana no hitany tamiko. Ary teo anatrihanao koa ry mpanjako, tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy tao andavaky Daniel, ary dia nakarina avy tao andavaky Daniel, ary tsy hita nisy ratra izy satria mino an'Andriamanitra. Aleluia. Azo iteraka mafy ho an'i Jesosy teny zany. Lazao ny akaikinao hoe ny Andriamanitra izay hivavahanao dia mahavonjy anao. Lazao ian'izany koa ny eo amilanao hoe ny Andriamanitra izay hivavahanao dia mahavonjy anao. Ny loha hevitra antsika izany androany hoe ny Andriamanitra izay hivavahanao dia manino? Mahavonjy anao. Lazao ny tenanao ny Andriamanitra izay hivavaha dia mahavonjy anao. Ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainako azoko antoka tanteraka mihitsy fa mahavonjy ahy ny Andriamanitra izay hivavaha. Amen. Ho tanteraka aminao anie zany. Aleluia. Ety am-piangonana dia tena te hisarika ny sainao sady fa ny Andriamanitra izay hivavahanao dia mahavonjy anao. Tsy mitovy amin'ny Andriamanitra sarivongana na ny Andriamanitra namboarina tamin'ny tanana, ny Andriamanitra izay hivavahanao fa Andriamanitra mahery. Amen. Tsy mijery anao fotsiny ny Andriamanitra izay hivavahanao rehefa mandalo aty sy mandalo olana ianao, fa mampahery anao izy, mampitraka anao izy. Amen. Izany ny Andriamanitra izay hivavahantsika. Hoy Jesosy manao hoe: indreo izy tsy hamela nareo ho kamboty irery. Tsy mba mamela antsika ho kamboty irery zany ny Andriamanitsika.
fa fotoana hitany fa kivikivy ianao, amin'ny fotoana hitany fa rerajeraka ianao, amin'ny fotoana hitany fa malaheloelo ianao, de maniraka ny fanahany izy mampaherany ao anatin'izay. Alleloia. Ka eto de te ilaza aminao hoe mahavonjy anao ny Andriamanitra izay ivavahana. Izao ny zavatra nitranga tamin'ny Daniel. Daniel de lehilahy nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka. De rehefa nahita fity teo anatrehan'ny mpanjaka izy de zao ny zavatra nisy. Ny olona nanodidina azy mpiara-miasa taminy de mialina azy satria tiany ny mpanjaka Daniel. Ary ny mpanjaka efa mihevitra mianandratana ny Daniel, ka fantatry ireo mpiara-miasa amin'ireo zany fa ho asanatry Daniel de mialina izy. Zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Rehefa ny olona mahita fity ohatra hoe amin'ny lehibe ao amin'ny orinasa de tsy maintsy misy olona mialina azy foana. Rehefa ny olona ohatra hoe mba mahitahita sitrika na mba mamiratra amin'ny fiainany na mba manao fitafy tsara eny amin'izay misy azy eny de ohatra hoe misy olona mialina foana. Zavatra mitranga zany. Ohatra zany ny zavatra nahazo any Daniel. De nihevitra ireo olona ireo hoe inona ny ahoana ny fomba ahitantsika ny zavatra tsy mety ataon'ity Daniel ity. Fa raha izy aloha de tsy misy tsiny mihitsy fa ny ahitantsika point anankiray ahafahantsika manameloka azy de amin'ny alalan'ny lalàn'Andriamanitra ivavahana. Ohatrany hoe hita re zany ny filaza azy raha eto amin'ny firenena gouvernemanta zany. Re manko sy ny reny député reny afaka manamboatra lalàna izy, manangana lalàna anankiray. De nanamboatra lalàna reo olona rehetrarehetra eo hoe mandritra ny 30 andro. Raha misy olona mangataka zavatra amin'Andriamanitra na amin'olona ankoatran'ny mpanjaka de atsipy ao an-tavaky ny liona. Ina moa natonga ny nanangana izany lalàna zany? Satria fantatry izy ireo tsara mihitsy fa i Daniel de mivavaka intelo isan'andro. Izay ny fomba fanaon'ny Daniel isan'andro izy de tsy maintsy intelo foana izy mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. De namorona lalàna izy ireo satria fantany tsara mihitsy fa ho tratsy Daniel amin'ny fotoana izy mivavaka eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra ray intelo isan'andro. De lalàna navoakany de hoe tsy misy olona mahazo mangataka zavatra amin'Andriamanitra ray sy amin'ny olombelona ankoatrany amin'ny mpanjaka ireny mandritry ny 30 andro. Tena lefo na elo manerana ny tanàna rehetra ny lalàna. Tena sy ny mpanjaka tomboka sesina sy ny soni ny lalàna ny ekeny tsara mihitsy satria mety aminy kosa zaniko raha inao no amin'ny toerana mena voninahitra inao tsy mety aminao hoe mena voninahitra amaolombelona azy de nanaiky izy ekeny le satria izy ny mahazo voninahitra amin'izany. De nalefa ny lalàna fantatry ny olona rehetrarehetra nanerana ny tanàna sy ny faritra nisy azy ny lalàna hoe tsy misy olona mangataka zavatra amin'olombelona na amin'Andriamanitra ankoatrany mpanjaka ireriany. De efa nately lalàna de heniny Daniel izany. De ny zavatra nataony Daniel de zao. Rehefa naheno izy fa na iza mangataka zavatra amin'olombelona na amin'Andriamanitra ankoatrany mpanjaka mandritry ny 30 andro de atsipy ao an-tavaky ny liona. Satria amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny Daniel efa fanaony sy mahazatra azy ny mifandray amin'Andriamanitra intelo isan'andro de tsy maintsy nivavaka foana izy arakaraka ny nanenesan'ilay lalàna vaovao ary vao may naprisika azy nivavaka ihany. De manokatra ny varavarankely manodrifany Jerosalema izy de mivavaka eo Daniel maraina, atoandro, hariva mangataka eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra hitanao fa miady rery amin'izao fiainana zao. Hitanao fa ny olona rehetra de mamoaka lalàna amin'izao raha sy fotoana zao. Tsy mahazo mangataka zavatra aminao raha tsy amin'ny mpanjaka irery ary. De izy tratra mangataka de atsipy any anatin'ny lavaky ny liona. De eo am-pivavahana io Daniel no hitany reto olona mpanenjika azy reto. De rehefa hitan'ireo olo reo de lasa reo olo reo nakany amin'ny mpanjaka. Ry mpanjaka nga hoe ianao tsy efa namoaka lalàna ny mediana sy ny persiana hoe nisanisa mangataka zavatra amin'Andriamanitra na amin'olona ankoatranao anatin'ny 30 andro de atsipy any anatin'ny lavaky ny liona. De mariny zany ozy ny mpanjaka. Ko nahoana i Daniel ozy izy mbola hitany mivavaka amin'izao ora sy fotoana zao mangataka eo anatrehan'io Andriamanitra. De le mpanjaka amin'io tiany Daniel de mbola nitady lalana anafahana ny Daniel atao anatin'izany. Sao de mba tsy marina kosa zany. Tena jereo tsara aloha amarino tsara aloha zany. Marina ve zany zavatra lazainareo zany. Daniel ne olona endry eto amin'ny fireneny
raha vao miteny dia tsy maintsy manaraka Daniela satria misy anytanakavanany mpanjaka mihitsy Daniela tamin'izany fotoana izany. Dia eo le olona ireo nandresy lavitra ny mpanjaka dia ozy moa ny mpanjaka manao hoe alefaso mankaty ary izy. Rehefa nadio Daniela ny zavatra mitsanga dia izao nijoro Daniela tamin'ny fanapahan-keviny fa efa nivavaka tamin'Andriamanitra izy hatramin'izay dia tsy maintsy mivavaka amin'Andriamanitra mandrak'izay. Amen. Dia namoaka lalàna moa ny mpanjaka tamin'izay hoe alefaso any anatin'ny lavaky ny liona ry izy. Dia natsita any anatin'ny lavaky ny liona. Dia izao teny tsotra izao nolazain'ny mpanjaka hoe Daniela, Andriamanitra izay tomponao isan'andro any amonjy anao amin'ny liona. Izay no lazain'ny mpanjaka. Sady malahelo endrika ny mpanjaka amin'ny fotoana satria olona tiany Daniela kanefa noho ny amin'ny manodidina azy dia tsy maintsy natsipika any anatin'ny lavaky ny liona. Nalahelo ny endriky ny mpanjaka na izy miteny ana nalahelo satria tiany Daniela. Ny zavatra tena nafinaritra dia izao. Nalahelo ny mpanjaka satria noheverin'ny mpanjaka fa tsy mavotsy ny Andriamanitra Daniela. Azao ny akekinao mihevitra ny mpanjaka hoe fa tsy mavotsy zany Jehova zany. Kivo ny mpanjaka, tena kivo ny mpanjaka hoe tena ho faty zany Daniela. Atria mba nisany olona tena nanana fahendreny zany Daniela zany. Nanana fahazavan-tsaina impolo avy mihoatra ny olona rehetrarehetra izy. Nanana fahazavan-tsaina. Ohatrany hoe nifisiany Daniela tao amin'ny fanjakana no nampandroso ny fanjakan'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Irariny izy na nalahelo. Mihevitra izy fa hopotika teo zany ny fiainan'i Daniela tapitra ny tantaran'i Daniela tsorentsony zany anarana hoe Daniela izany. Natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona ny Daniela. Nandritry ny alina ny mpanjaka tsy nahita tory sady tsy nahina-kanina mihitsy. Jereo tsara ny fitiavan'ny mpanjaka ny Daniela. Sady tsy nahita tory izy no tsy nahina-kanina. Noho ny amin'ny alaheliny amin'ny Daniela dia mifatipatika ambony fandriana. Ahoana zay? Ohatrana ahoana ny fanaikity le liona azy. Efa mandeha ny fisainana rehetrarehetra. Ao ihany me izay ny tanana. Tsy tenka ho an'i Jesosy. Tsy mahita tory fa misaina ratsy fotsiny izy ao anatin'ny fisainana. Ohatrana ahoana? Ohatrany tsy tia mieritrereta. Hay! Maty zay Daniela. Maty zay Daniela. Tsy alon'ny mpanjaka mihitsy izay amaraina amin'ny andro. Vao maraina amin'ny andro vao miposaka io masoandro hoe lasa izy niazakazaka nakany amin'ny lavaky ny liona dia niantso moramora. Ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona moa nahavotsy anao ve n'Andriamanitra ao namany amin'izay Daniela. Ho voela velona ne ianao ry mpanjaka. Ny Andriamanitra izay ivavahako isan'andro dia naniraka ny anjely nozy izy Daniela nanakombona ny vavany liona. Halleluja! Ny Andriamanitra izay ivavahako isan'andro izy izy dia naniraka ny anjely nanakombona ny vavany liona. Nikombona ny vavany liona ry avana manao. Nefa hatramin'izay io lavaky ny liona io efa fampitahorana ny olona ao amin'ny tanàna. Ka raha vao misy olona tsy manaraka lalàn'ny mpanjaka dia atsipany anatin'ny lavaky ny liona. Dia izay olona latsaka anatin'ny lavaka tsy maintsy lan'ny liona daholo. Fa ny mpanompon'Andriamanitra miavaka foana. Avako ny manompa sy ny tsy manompa ao Jehova. Halleluja! Ianao zao koa afaka nohavan'Andriamanitra ianao. Ianao zao koa afaka nohavan'Andriamanitra ianao. Amen! Reny karazana olana rehetrarehetra mpahazon'ny olombelona reny efa voadidin'Andriamanitra reny fa tsy manam-pahefana aminao. Naninona moa ry hafa? Rehefa olon-kafa matsipy anatin'ny lavaky ny liona dia ho an'ny liona. Fa maninona rehefa mpanompon'Andriamanitra matsipy ao tsy ho an'ny liona. Fa antanino eo akaikinao. Satria nahoana? Rehefa olon-kafa ny atsipy ao jeretsara keto toy an-tantara rehefa tafavoaka tao Daniela dia ireo olona rehetrarehetra ny alina azy rehetrarehetra ireo natsipy ny mpanjaka tao anatin'ny lavaky ny liona dia ozy izy ny baiboly mbola tsy niteka tamin'ny tany akory ny tongotra izy ireo dia efa nisaotiny le liona teny am-panidinana. Potipotika mihitsy ireo olona ireo mbola tsy niteka tamin'ny tany eny am-panidinana. Mety hoe nalatsaka tamin'ny hazo ngamba tamin'ny tady ngamba zao hoe nilatsaka mbola eny am-panidinana dia efa nisaotiny le liona sady. Dia hoy aho aminao hoe maninona ny olona sasany hanana le liona fahefana
fa maninona le mpanompon'andriamanitra tsy anana le liona fahefana. Hita ny tonga azy isy fiarovan'andriamanitra. Voalohany indrindra aloha Daniela, izy tena tia vavaka. Ino tena nampiavaka ny Daniela tamin'ny olona rehetrarehetra? Mivavaka intelo isan'andro. Ozy izy ny baiboly hoe koa intelo isan'andro nandohalika ka nivavaka sy ny soratra teo anatrehan'andriamanitra izy, satria fanaony hatramin'ny talozany. Zany hoe hatramin'ny fakely hatramin'ny taloha mihitsy Daniela. Efa intelo isan'andro mivavaka eo anatrehan'andriamanitra. Intelo isan'andro mivavaka eo anatrehan'andriamanitra. Ka na de sakalana ary izy hivavaka, tsy manaiky sakalana izy, satria efa zay mihitsy ny zavatra ao anatiny. Amen. Na de misy manaka anazy tsy mahazo mivavaka ianao fa tsy meo anaty lavaky liona, mbola samy mijoro foana Daniela ao anatin'izy sakalana mihitsy vao maizy mandohalika mivavaka. Ao anatin'izy misy manelingelina sy misy mialina, misy manenjika mihitsy vao maizy mamorotra nohalika ny mivavaka. Amen. Manambara tsara Daniela fa na de mandalo ato tsy misy manenjika ary izy, mbola mivavaka izy satria mahavonjy azy n'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray misy manenjika na misy mialina na misy manaratsy na misy manaka anazy hivavaka ka mijanona mivavaka izy, manambara zany fa tsy mahavonjy azy Andriamanitra. Lazaoan'izany eo akaikinao. Raha misy manenjika ianao ka manaratsy ka tsy tia de mijanona mivavaka ianao noho ny amin'ny fanenjehan'ny olona, manambara ianao fa tsy mahavonjy anao Andriamanitra. Tsy matoe-po tahaka zany ny Daniela ny havana malala, fa na misy nanenjika ary izy, misy mialina izy satria olona manam-pahasoavana. Ianao zao ke manam-pahasoavana, rary ny devoly raha tsy tia maizina anao, satria tsy zaka ny devoly ngina ao anatinao e. Rary ny devoly raha mampiasa olona maro mangala sy manenjika anao satria manam-pahasoavana. Tsy tokony ho gaga mihitsy ianao ny amin'izany hoe alan'ny olona, enjehan'ny olona, aratsi'ny olona. Tsy tokony ho gaga. Teneno akaikinao tsy tokony ho gaga ianao hoe zavatra tsy maintsy mahazo ny mpanompon'Andriamanitra manam-pahasoavana zany. Amen. Raha vao inao zany manam-pahasoavana misy herin'Andriamanitra ao anatinao, tsy ny olona rehetrarehetra io tianao daholo, fa ampiasain'ny devoly manenjika sy manaratsy sy mialina anao. Fa noho izany aza kivy. Amen. Aza gaga raha misy mialina ianao, aza gaga raha misy manenjika ianao, aza gaga raha misy manankatsakana ianao ivavaka. Alleluia. Mialohan'ny fisandratana tsy maintsy elona ny olona ianao. Ary rehefa tena teneniko anao ty, rehefa ny olona anankiray no elona ny olona foana, olona ho asambatra Andriamanitra zany. Fa rehefa ny olona anankiray tsy raha ino olona mihitsy, tsisy ninino zany. Mampahery anao zay tena mandalo ato eto amin'ity toerana ity, raha ianao no enjehan'ny olona sy elonan'ny olona, misy fisandratana ao aman'Andriamanitra anao. Mikakara am'izay androany. Daniela nge zany zavatra nahazo azy. Inona ny hafaran'ny Daniela? Nasanatry ny mpanjaka ambony be mihitsy Daniela satria mialohan'ny fisandratana misy no fialona, misy fanenjehana, misy fanaratsiana, misy fanakatsakana. Tsy maintsy zay ny zavatra mitsanga. Tsy tokony ho gaga ianao raha misy olona tsy tia anao. Tsy tokony ho gaga ianao raha manenjika anao ny devoly Satana. Tsy tokony ho gaga ianao raha mampiasa zao karazany zavatra maro zao ny Satana anafotoina na sampalahilovana anao. Tsy tokony ho gaga ny amin'izany. Zavatra mitsanga eo amin'ny fiainan'ny kristianina izany. Kanefa ny olona mivavaka hatrany ao anatin'izay olona izay tsy maintsy mivoaka mpandresy. Manoro lalana anao tenin'Andriamanitra androany. Efa misy fisandratana sy fiovam-piainana vao oman'Andriamanitra ao anao, ao aloha ao. Ny lalana atongavanao amin'izay dia ny fivavahana hatrany. Na misy manakana miroso mivavaka, na misy mangala miroso mivavaka, na misy tsy tia miroso mivavaka, ary na dia misy mialina ary ka mifofotra ny ainao mihitsy, miroso foana ianao mivavaka. Alleluia. Aza manaiky ny aza matahotra ny fandrahonan'ny hafa. Ny devoly efa voatefa teraka tsy tia olombelona zany mihitsy. Ny devoly efa ratsy loatra amin'izay. Sasany beloha be, sasany lava sofina be, sasany lava nify be. Ary zany teny aminao hoe aza mangataka ny ahita devoly zany mihitsy. Efa iratiny masim-panahy toa ataovy mahita devoly aho. Ratsy be zany devoly zany. Amen na? Ny devoly dia efa zay ny misiony amodika ny fiainan'ny olombelona. Kanefa ny olona mivavaka hatrany eo anatrehan'Andriamanitra tsy hanana ny fahefanom-potehana zany. Amen. Tsy
tsy manana fahefana aminao devoly rehefa mivavaka trano ianao manomboka aloha nijoro foana ny fahamarinanao ihany hita mela nijoro hatramin'ny farana izy na de efa niatra manainy ary ny fanapahan-keviny nijoroany hatramin'ny farany misy olona ny trafan'izany niatra manaina ny fanapahan-kevitra ndraindray ny olona tena tianao mihitsy mitena raha ianao mbola mivavaka veloma ianao miatra manainy zany sa tsy miatra manainy miatra manainy zany ny Daniela mihoatra lavitra n'izany mihitsy tsy mba hoe lavin'olona raha ohatra ianao ka mbola mivavaka dia za tsy tianao tsorozy izy ny mpanjaka ina ny izany Daniela lohan'ny mpanjaka ozy ny mpanjaka hoe raha mbola mivavaka amin'io ianao dia atsika nandavaka liona izy mihitsy tsy hoe olona mandao fotsiny na hoe vola tsy omena fotsiny fa ny ainy mihitsy no dia atsika ny anatin'ny lavaka ny liona nety dia tratran'izany fanapahan-kevitra zany misy zavatra tsy maintsy anapahana hevitra kanefa miatra manaina le izy ka zany efa milaza aminao raha mbola fahamarina tsy maintsy mijoro hatrany raha tianao ianao hivoaka mpandresy atao vitan'Andriamanitra ny toeponao mijoro amin'ny fahamarinana trano raha tianao ianao hivoaka mpandresy eo anao ny ady atrehany mivavah mandrakariva kazareraka ozy izy ny baiboly amen fampianarana mazava be ny meny Daniela tsika mivavaka intelo isanandro izy mijoro amin'ny fahamarinana maro ny mpanentsika azy kanefa tsy maresy azy satria Andriamanitra ny momba azy raha Jehova ny momba atsika ozy izy ny baiboly iza no atohatra atsika io devoly mirangorango aminao mpiandrapaka anao io ange mirangorangonao na fotsiny hoe mikipony fa tsy manam-pahefana aminao zany io rehefa mivavaka tsara ianao noho izany mivavaka tsara aza kivy aza reraka zany mihitsy fa zao fandeha mivavaka io mivavaka foana ianao am'izao ora sivy taona zao mangata indray ianao dia mety tsy nitenanao no entinao mivavaka fa misy zavatra entinao va na mitondra vavaka ny asan'Andriamanitra ianao dia mandidika nefa ianao le zavatra tokony ho avy amin'ny fiainanao mbola tsy tonga mihitsy io vavaka io zany ohatrany hoe ina re zany filaza azy akako ohatra ohatrany hoe raha mivavaka zany ny olona anankiray a dia tehirizyn'Andriamanitra mivavaka ataony mivavaka izy mbola tsy mahazo valim-bavaka mihitsy aloha fa omen'Andriamanitra azy zay ny sakafo hohaniny sy zavatra ilaina amin'ny andavanandro dia izy tsy mandalo olana dia izy mivavaka dia mivavaka dia mivavaka ohatrany hoe mameno kapoka zany dia mivavaka dia mivavaka dia mivavaka amin'ny fotoana anankiray mandalo fizahan-toetra izy na hoe mandalo fakam-panahy izy na misy ady atrehany mihitsy amin'ny fotoana mandalo an'izany izy dia le vavaka rehetrarehetra nataony hatrizay iny nyheriny mivavaka iny manampy azy dia io le lazay Jakoba hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina mahery indrindra zany hoe amin'ny fotoana mandalo ady amin'izay izy na mandalo fizahan-toetra na mandalo fakam-panahy dia le fiasan'le vavaka an'le vitan'iny manosika azy manohatra ilay ady atrehany mampandresy azy asa raha mazava aminao tsara ohatr'izay ny fandehan'io mety mivavaka ianao dia nireny mbola tsy tonga mihitsy le valim-bava dia mitady ho reraka eny am-pandehanana ianao fa mivavahatrany mivavahatrany hitan'Andriamanitra zany ny herim-bavaky Daniela sy ny fijoroana amin'ny fahamarinany na dia lioan'ary mikobona eo anatrehany rehefa mpivavaka ianao tena mitady an'Andriamanitra na dia mbola tsy tonga raha ny valim-bavaka ianao mbola mitohy vavaka foana amin'ny fotoana misy liona mitady herina aminao mikobona mivavaka amen mikobona ny vavana noho ny amin'ny herin'Andriamanitra ao anatinao reny vavakytsika reny tsy very reny sakory fa angonon'Andriamanitra tonga ny fotoana ilanao an'iny vavaka iny ampidin'Andriamanitra eo aminao io Andriamanitra manana ny fotoanana izy nefa tsy tara izy manana fotoanana izy nefa tsy tara fa rehefa tonga ny fotoana nomezana azy men'Andriamanitra anao aza kivitsony manomboka androany fa mahery izy andray hery ianao ahafahanao manakombona ny vavalina mivavahatrany mivavahatrany tsy amin'ny ty herinandro ty ihany ianao no mivavaka fa Daniela ozy izy nanino efa fanaony hatramin'ny taloha zany efa fanaony hatramin'ny taloha hatramin'izay ny mivavaka intelo isanandro mahery izy ianao a aoka hatanjaka ny fonao dia ianareo izay manantenany Jehova fa tsy ho veritsy akory ny fikelezanareo aina amin'ny fanomponan'Andriamanitra amen dia nino akaikinao hoe mavonjy anao ny Andriamanitra ao ataovy anatin'ny sainy zay manomboka androany
mahavonjy ahy ny Andriamanitra. Ka na inona fanapahan-kevitro raisiko mety miatra manaiko, mahavonjy ahy ny Andriamanitra. Na iza mankahala sy tsy tia ahy, de izao foana atao anatin'ny saina hoe mahavonjy ahy ny Andriamanitra. Raha olona anankiray no miala aminao, tsy mahavery ny fanahinao zany. Raha olona anankiray no manilikilika anao, tsy mahavery ny fanahinao zany. Fa raha Andriamanitra kosa no miala aminao, azo antoka fa ho very ny fanahy. Ka zany laza aminao, aleo mifikitra amin'Andriamanitra toy izay mifikitra amin'olombelona. Aleo mifikitra amin'Andriamanitra toy izay mifikitra amin'ny arenany zao tontolo zao. Maherezy. Alleluia. Raha zany tenin'Andriamanitra zany ty zao. Voalohany indrindra, aoka ianao mahery ny vavaka. Faharoa, aoka ianao hijoro amin'ny fahamarinana trano. Fahatelo, na iza mankahala sy manenjika amin'ny alina anao, manambary zany fa olona ho asandratr'Andriamanitra ianao. Fahaefatra, mahavonjy anao io Andriamanitra io amin'ny fanapahan-kevitra rehetra. Amen. Noho izany, aza atao hitan'Andriamanitra fa reraky eny am-pandianana ianao fa mandrosoa foana. Amen. Asa anatin'ny tananao dia misorana Andriamanitra, ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany.